Ny fikambanana tsy miankina Association pour le développement de l'énergie solaire Suisse Madagascar na ADES dia ampiasa fitaovana fandrahoana sakafo tsy manimba ala any ambanivohitra. Io no ny vohitra nandritra ny fampahafantarana ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana izay iompana n'ity fikambanana ity. Tokatrano manodidina 4,000 ahitana olona misa 7,4 any ambanivohitra lavitra no kendren'ny fikambanana tsy miankina Association pour le développement de l'énergie solaire Suisse Madagascar na ADES ampiasa fitaovana fandrahoana sakafo tsy manimba ala. Io no ny vohitra nandritra ny fampahafantarana ilay fiara lehibe afaka mandehandeha natao fitaovana ny entana sampiofanareo tokatrano malagasy amin'ny tetikasa izay sahan'ny ADES. Na ampahafantarina teto Sorano ny momba zany tetikasa fiarovana ny tontolo iainana. Misy centre maromaro zany efa misy ny ADES eto Madagasikara dia ny fiandohany dia tany Toliara zany any foibe ny ADES eto Madagasikara dia avy eo ny tsikelikely Fianarantsoa, Morondava, Antananarivo, Majunga ary Antsirabe. Noho ny fahitana hoe lafo kokoa zany ny kora manokatra centre fixe vaovao dia miainga ny hevitra hoe maninona moa raha hoe centre mandehandeha mifindrafindra no atao. Fantatra nandritra ny fotoana tokoa fa ny valopolo-isanjaton'ny fomba fahandro ny malagasy sakafo dia sainga mampiasa hazo ny tapahana avy amin'ny ala avokoa ka noho izany resy lahatra ny ADES fa mila asiana fanatsarana ny fomba fandrahoan'ny tokatrano malagasy sakafo amin'ny alalan'ny fampiofanana sy fampiasana fitaovana mandeha amin'ny angova azo vozina toy ny masoandro no ahafahana manatanteraka zany. Hatramin'izao dia tokatrano antsoina hoe foyer amélioré misy 5,3 alina no efa mampiasa izany tetikasa zany noho ny ezaka nataon'ny ADES. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Masoivo Suisse sy Allemagne zao tetikasa zao.